Trano ray tetsy Besarety no tsy maintsy narodana sy noravaina io maraina io noho ny fahitana fa misy fahasimbana ny vodi-trano moa no tsy maintsy nandraisan'ny tompona andraikitra teny an-toerana sy ireo fianakaviana fa nanapa-kevatra nandrava ny trano. Fianakaviana fito tao amin'ity trano iray ity no tsy maintsy niala ny trano fonenany tetsy Besarety io maraina io. Tadidindoza tokoa ireto fianakaviana ireto noho ny fahitana faritra tritra teo amin'ny fototry'ity trano ity ka tsy maintsy niroso tamin'izao fandravana izao. Hita ihany koa fa tsy ireo fianakaviana ihany fa ireo mponina eny an-toerana koa dia tadidindoza manoloana izany. Misy araka izany ny fandraisana andraikitra ny tompona andraikitra teny an-toerana sy ireo fianakaviana izay mipetraka sy monina ao amin'ity trano ity ka taorian'izany no niantsona ny mpamonjy voina nandrodana ny trano. Ny fepetra aloha raha vao naheno zay tamin'ny folo ora maraina teo hoe misy trano atahorana irodana dia niatso ny tompona andraikitra samihafa zay dia rehefa mifandinika zany le tompona andraikitra ireo dia hoe alao miroso amin'ny fandrodanana tanteraka an'le trano aloha mba tsy sin'le olona. Fianakaviana fito ary olona manodidina ny 30 no voakasika ity fandrodanana trano ity izay samy mipetraka ao avokoa raha ny fanazavana izay voaray. Eo anatrihan'izany dia manao antso avy amin'ireo malala-tanana indrindra ny avy eo anivon'ny fokontany sy ny kaominina ireo tompo-trano mba hanampy azy ireo amin'izao fahasairanana mahazo azy ireo izao. Ho an'ireo izay malala-tanana sy ny indrindrindrindra amin'ny fokontany sy ny kaominina manodidina izay miandraikitra an'ity quartier ity dia mba mangataka antso azy izay mba ho an'ny mba hijery an'ny tena olona tsaboina teo anay izao izy. Efa nisy ny toerana izay nametrahan'ny fokontany ireo fianakaviana traboina manoloana ity fandrodanana trano ity mba ho vahaolana vonjomaika sy fandaminana ka eny amin'ny biraopokotany izy ireo no napetraka mandra-piandra ny fanampiana sy ny fijery ny tompona andraikitra azy ireo. Nisy tamin'ireo fianakaviana traboina kosa no namonjy ny fianakaviana izay nampiatrana azy ireo ho vonjy